filazantsara araka ny marika toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny fahavalo. Marika toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny fahavalo. Isika rehetra iara-maky ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ny andohan'ny filazantsarani Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany hoe: indro izao maniraka ny irako ialohanao, izay amboatra ny lalanao. Injany misy feo miantso mafy any anefitra hoe: amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Dia niseho Jaona izay nanao batisa tany anefitra, ka nitoro mibatisa ny fibebahana ho famelan-keloka. Dia nandeha nanatona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema, ka nataony batisa tao amin'ny onon'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Ary Jaona nitafy lamba volon-drameva ary fehikibo hoditra ny tamin'ny valahany, ary ny finanany dia valala sy tantely remby. Ary nitony izy ka nanao hoe: avy aoriako ilay mahery noho izao, ka tsy mendrika hiondrika hamany fehikapany azao. Izao efa nanao batisanareo tamin'ny rano, fa izy kosa hanao batisanareo amin'ny fanahy masina. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Honina ty anatinay tokoa ane ny fanahy masina, ombany ny teninao, mba hanapaka ao am-ponay ny sitraponao, ary tena hampiainanay, hampitombo anay, hitarika anay bebe kokoa amin'ny fanatonana anao anatin'ny fanaitretena sy ny fibebahana marina. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay tompony teny. Amen. Petraka isika ry havana. Filazantsara araka ny marika. Efa hitsenjery momba azy io. Ny zokon-drindra amin'ny filazantsara efatra tamin'ny taona nanoratana azy, 480 hatramin'ny atao hoe 70 ao anatin'ny taona io zany, fa amin'ny mahafandiniana azy moa dia samy manana ny lazainy mpandinika, fa dia eo amin'ny 480, 70 mbola misy milaza ny 380 ary manaraka. Izy ny fohy indrindra satria Jaona dia 220, Luka 420 ary Matio 720. Izy dia 900. Isan'ny tokony ho ambara amin'izany. Inona koa? Tika hoe ilay mahery dia aonao izy taty vero? Ie. Miverimberina 900 mahery ao amin'ny filazantsaraka ny marika, ny teny hoe niaraka tamin'izay. Filazantsaran'izay maika zany. Tsy mitareidretra fa miasa. Ahoana? Manambara ny Kristy zanak'Andriamanitra. Olay kapiteny any amin'ny toko 10 hitantsika eo ambanimbany eo, marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Tsy mitantara ny firazanana, ny fahaterahan'i Jesosy koa tsy tantarainy. Ahoana izy tatikilera? Misy hoe romanina ny teninao teo. Nitory filazantsara tamin'ny Roma, niaraka tamin'ny Petera izy taminay Cornelio, tantaran'ny Cornelio amin'ny toko 10. Tena efa haitsika tsinjery mihitsy filazantsara araka ny marika. Zanaka ra-panahin'i Petera, avan'izy izy. Ava amin'ny Barnabasy, dia nisy fifandirana kely any amin'ny asan'ny apôstôly toko 9.
mba hoe hiaraka amin'ny dadatoa tsy ilaina ozy Paoly dia teo Barnaba sy Paoly niady. Da hoary sike dia misaotra an'Andriamanitra fa efa mitady ho voafolakitsika manontolo momba ny filazantsara araka ny marika. Misy fanampiny vitsivitsy ireo momba ny boky dia efa nolazaintsika teo ihany ny sasany. Ny filazantsara araka ny marika dia mirakitra ny fiainan'i Jesosy Kristy toy ny filazantsara rehetra, ny fampianarany, ny asa nataony anatin'izany ny fahagagana nataony. Ny tanjony dia ho famonjena. Hitantsika any amin'ny toko 10:5. Ny zanak'olona tsy tonga ho tompoina fa hanompo. Dia na koa ny manaraka voalaza namantsika teo fa nitory filazantsara tany Roma izy. Ny mpandinika sasany dia milaza fa nosoratana indrindra ho an'ny kristiana tany Roma ity filazantsara ity. Fa raha mamaky koa isika dia misy fampianarana vitsivitsy ny fomba jiosy ao. Mbola manamafy hoe tena nosoratana ho an'ny olona tsy jiosy ity filazantsara ka marika ity satria mampatsiaro, mampianatra ireo fombafomba jiosy. Filazantsara araka ny marika ahitana hoe Jesosy Kristy ilay mpanompon'Andriamanitra efa nambara teo, lazainy fa ny zanak'olona dia tsy tonga ho tompoina, tonga hanompo fa tsy ho tompoina. Ndeo vakitsika aloha io 15:7. Za moa raha mitovy za amin'ny baibolitsika izany aza. Zao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo fa ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra hisolo ny maro. Ny tanjona nahatongavan'i Jesosy dia tsy ho tompoina fa hanompo ary hanavotra, hanolotra ny ainy ho avitra hisolo ny maro. Hoe avitra dia tena hoe onitra zavatra natao mba hahazahoana indray an'ilay mety hoe takalo na natao antoka. Ity ary ilay izy fa aiza ty iny. Ity ary ny rako fa ento aty alefaso ny olona ny oloko hanompo ahy. Izay ilay hoe avitra. Ndao ary sika androso ihany. Ny fahagagana nataon'i Jesosy dia mampiseho ny herin'Andriamanitra momba azy, mampiseho ny fahasoavan'Andriamanitra. Tao anatin'izany ny fanasitranana, tao anatin'izany ny fanafahana tamin'ny demonia. Na koa manaraka ny amin'ny filazana ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, izay hitantsika moa mamarana ny boky indrindra, mbola namafisana hoe ny tanjon'ny fiainan'i Jesosy dia ny famonjenantsika. Manamafy ny toko 10:5. Dia ao amin'ny 1462 rehefa no adiadiana no fotorana ny amin'ny Jesosy dia hoy izy hoe ianao ve no Kristy izany hoy izy fanambarana fa Jesosy no Kristy. Ary any amin'ny tantarany nanomboana azy tamin'ny hazofijaliana, ny mamarana ny tantara nanomboana Jesosy tamin'ny hazofijaliana amin'ny toko 15 hitantsika ny andininy 7:30 dia niteny ilay kapiteny Romana manao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Ho amin'izany ho anisan'ny tanjona nanoratana filazantsara araka ny marika mba ilazany ny navita ny famakina ny filazantsara hoe tena zanak'Andriamanitra i Jesosy Kristy. Ndao ary sika hijery vetivety ny fizaran'ny boky. Efa nisy fizarana hafa nomenantsika fa ity indray dia hafahafa kokoa. Voalohany ny fampahafantarana ny Jesosy azafady fa ilay saina ny laza voasoratra Jesosy
fampahafantarana ny Jesoa ao amin'ny Marka toko voalohany manomboka ny fampahafantarana Jaona mpanao batisa. Ny asa sy ny fampianarana nataon'i Jesoa tany Galili. Le fampahafantarana Jesoa zany tsy hoe Josefa sy Maria no ray aman-dreniny ao fa ny fampahafantarana Jesoa dia avy amin'ny Jaona mpanao batisa sy ny fanaovam-batisa ny Jesoa ary ny fanambaran'Andriamanitra hoe ity no zanako malalako izay sitrako teo amin'ny fanaovam-batisa azy. Io zany hoe ny zava-dehibe dia ny fahaterahana araka an'Andriamanitra teo amin'ny batisa. Zay no nomeny marika lanja ao amin'ny boky izay nosoratany. Le nampianarana antsika hoe raha fampiarana zany dia hoe mahaza dia mitsoka labozia loatra fotsiny amin'ny tsingery andro nahaterahanao le ao amin'ny kopy fa mba jereo koa ny sertifika amin'ny batisa. Iny ny tena hitsofana labozia mafimafy mihitsy. Dia tezao amin'izany ny taranakitsika mety hoe ho zafinao ny mbola tratran'izany dia mora aminao ny manatanteraka an'ilay fanekena fahadimy hoe ny antony zao fanaovam-batisa azy zao ary ampiditra azy ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo satria isa-taona ny daty nanaovam-batisa azy dia ampatsahivonareo azy foana fa nanino izy natao batisa izy zanak'Andriamanitra izy. Zava-dehibe zany mba tsy hijanona amin'ny fahaterana raha no fotsiny sika fa mihoatra noho izany ianao zava-dehibe ny ara-panahy dia eo ianao io dia tadidio hoe ovinana natao batisa le zanakao, ovinana natao batisa ny zafinao dia atomboy androany raha mbola tsy natao. Manomboka izao hoe ianao anaka dia natao batisa tamin'ny alahady farany volana janoary. Io ny tsingerin'ny andro nahaterahanao ka nanonana anao hoe zanak'Andriamanitra ianao. Teo amin'ny batisa tahaka ny Jesoa no tononon'Andriamanitra hoe zanako, ity no zanako malalako izay sitrako. Dia ampandalovana izay fampahafantarana momba ny Jesoa araka ny filazantsara Marka dia miainga amin'ny fanambarany Jaona mpanao batisa ary tonga amin'ny fanaovam-batisa anonona an'Andriamanitra azy hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Ny fizarana faharoa dia ny toko faharoa hatramin'ny toko fahavalo manambara ny asa sy ny fampianaran'i Jesoa tany Galili. Asa sy ny fampianaran'i Jesoa tany Galili. Ny toko fahavalo hatramin'ny toko fahafolo dia ny fampianarana ny fijoroana ma-Mesian'i Jesoa, ilay voahosotra Andriamanitra. Ny toko faha-raika ambin'ny folo hatramin'ny toko fahatelo ambin'ny folo dia ny fidirany tao Jerosalema sy ny fitombon'ny herin'ny fanenjehana. 9:1 ka hatramin'ny 3:10. Ary farany moa ny fijaliana ao anatin'izany ny fitsarana samihafa isan'ambaratonga teo anatrehany sy ny edreona ny fanjakana ny fahafatesany teo amin'ny azy fijaliana ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Fiteny katolika moa ny hoe fitsanganako velona. Ao amin'ny toko faha-enina ambin'ny folo ilay misy miavaka kely ny 9:9 hatramin'ny farany ilay lazaina hoe natovana, hitantsika ao anaty crochet tsy ilay fanaovana akanjo ba mahita daholo sika raha manaraka io le hoe natovana fa tsy texte tany am-piandohana. Ny texte manoloana antsika ary ny Marka toko voalohany 1 hatramin'ny fahavalo dia antsika tetehana amin'ny reto zavatra vitsivitsy reto. Hitantsika moa amin'ny soramandry fa milaza indrindra ny amin'ny Jaona mpanao batisa ny perikopa manoloana antsika. Inona no voalazao eo amin'ny voalohany dia milaza ny lohahevitra manao hoe ny fiandohan'ny
filazantsarany Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Karazana lohateny io zany. Ny manaraka dia ny faminaniana, fahatanterahany faminaniana. Ny mpanoratra dia manao hoe araka ny voalazan'i Isaia hoe nefa rehefa tena diniantsika dia sady mandray tao amin'ny faminaniany Malakia no naka tao amin'ny faminaniany Isaia raha nanoratra ny filazantsarany Marka i Marka eto. Dia hitantsika eo amin'ny Baiboly eo ambany masontsika eo ihany, izy milaza hoe araka ny voasoratra eo amin'ny Isaia mpaminany hoe, dia mandeha ny tapany voalohany dia misy hoe Malakia 3:1, dia izay vao mandeha ny Isaia 43. Fahatanterahany faminaniana momba ny Jaona mpanao batisa, ilay mpanamboatra lalana ho an'ny Tompo. Izy zany ny Kôlasy ny Jesosy. Trongodrongisiny daholo ny rehetrarehetra. Ndao indray isika faminaniany ny mpaminany tanteraka ao amin'ny 9:4 eo amin'ny 9:4 hatramin'ny 9 dia milaza indrindra ny amin'ny Jaona mpanao batisa ny antso amin'ny fibebahana, ny endrika nisehoany tany anefitra, ny fitafiany, ny afatra lehibe izay nataony manambara hoe lay avy aoriko, ahoana ho izy ny 9:5, avy aoriko 7, avy aoriko ilay mahery noho izao ka tsy mendrika itony iondrika amany fekapany an'izao. Izao efa nanao batisanareo tamin'ny rano, fa izy kosa anao batisanareo amin'ny fanahy masina. Izay ny teksta manoloana antsika. Ny karazana lohateny lehibe ho an'ny filazantsara araka ny Marka, ny filazana ny fahatanterahany faminaniana ao amin'ny Jaona mpanao batisa, ny momba ny Jaona mpanao batisa, ny fisehoana nahitana azy teo ivelany, ny afatra nentiny, antso amin'ny fibebahana sy fampiomanana, fampahafantarana ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Inona ary ny voambolana izay nitsipony ato? 4 ny voambolana. Ny anankiray amin'io dia efa nentina tamintsika tamin'ny fandinihana soratra masina tao anatin'ity volana martsay ity, ny hoe mibebahana, fibebahana. Ny voalohany dia ny hoe filazantsara. Ato amin'ny teksta manoloana antsika izy dia ny hoe ny andohany ny filazantsarany Jesosy, izay amin'ny teny fototra dia ny hoe evangelion, evanjelony Baiboly katolika. Vaovao mahafaly, tsara, ary ny angelion hafatra na vaovao, avy amin'ny teny hoe anjely mpitondra hafatra. Voambolana faharoa inona? Batisa. Inona ny dikan'io? Efa fantatsika izany. Voambolana grika hoe batisma, izay ilazana hoe fanadiovana na fanasana, ka amin'ny fomba atsoboka, aroboka, manontolo na ampahany. Fa tamin'ny batisa moa, ho an'ny batisan'ny Jaona dia natsoboka manontolo. Ohatry ny ataon'ny sasany amin'izao. Izay ilay batisa, avy amin'ny teny grika hoe batisma. Fibebahana, metanoia, efa nolazaina tamintsika, meta, fiovana, ary noia avy amin'ny teny hoe nos, tsy hoe savony nosy fa nos, fisainana. Eto izany matoa anteny hoe meta noia, dia ny mandika hoe mieritreritra, miova, eritreritra, miova, fisainana. Ny kasikety mivadika. Fanahy masina, pneuma agion. Milaza ny fanahin'Andriamanitra. Pneuma dia ahatsiarovantsika ny hoe pneu. Rivotra, le
batisa teo dia amin'ny teny grika izy misy be eo fa hoe baptô izy ny fanazavana misimisy kokoa etsaka aketsy dia mba ho taditsika hoe batô miletika ny lakana atsoboka mihitsy zay mba hitadidiana azy. Ny pneuma rivotra ny agiona masina tika ny teny hoe masina fafantatsika voatokana hafa indrindra tsy mitovy amin'ny rivotra rehetra zany fa tena zavatra hafa mihitsy masina voatokana mifandray amin'ny fahamasinan'Andriamanitra. Inona ny hevitra finosin'izao teksta izao? Ny fitafian'ijaona mpanao batisa lamba volondrameva sy fehikibo-hoditra. Tao ary lazao vao nresahantsika tsely zany ry dekona. Inona ny hevitra zany hoe inona ahitana ny jaona tany an'hevitra lamba volondrameva sy fehikibo-hoditra. Aza mamakimaky taratasy eo. Fitafian'ny olo-mahantra ny volondrameva hoditra rameva. Inona koa? Fanetretena. Inona koa? Fehikibo sisa ame heviny le fehikibo. Fifehezantena. Fehikibo zao tsika misy fotoana natao an'izany tsika malagasy. Ny fehikibo zao fifehezantena. Inona koa? Ireo efa voatonondreo voasoratra eo ambany. Ny hevitry ny hoe jaona mpanao batisa dia nitafy volondrameva ary fehikibo-hoditra dia milaza hoe ny fiainan'ny jaona mpanao batisa dia fiainana nifidy ny fahantrana. Misy voambolana kely napetraka ao misy hoe lamody. Nifidy ny fahatsorana sy ny fahantrana. Nifidy ny andeha amin'ny fifehezantena. Andeha amin'ny fifehezantena. Izay jaona mpanao batisa ilay mpialo lalana any Jesoa. Faloratena amin'ny faharetana amin'Andriamanitra. Tsy mora koa zany hoe ianao miataka kely ny tanàna ny olona any andrenivohitra atsoina hoe avy aty mibeba. Zay mantsy saritany nijerentsika. Ary ny renivohitra fa somary mikisika ambanivohitra ny efitra izay ny antsony jaona mpanao batisa ny olona mba hibebaka. Fa voalazan'ny soratra masina dia ndroatra ireny olona nidina mba hatao batisa. Dia tany izy nanetry tena, tany izy nifetena, tany izy ny aina ny fahatsorana, tany izy nifidy aina ny fahantrana. Dia ira 3:20 io na ho vokona ho nona. Taondray ary sika le fisikinana koa moa zany raha mahatsaro sika ny tantarana moana ny zanak'Israely avy any Ekipta ho any amin'ny tany efitra ho amin'ny tany Kanana dia tena hoe fahavononana, fanehoana fahavononana. Tsy hoe fifehezantena ihany fa tena fahavononana anompo, fahavononana andeha. Ndaondray ary sika inona ny dikany hoe amboary ny lalan'i Jehova. Ny Salamy 115:5-20 hatramin'ny 2:30 izay nivakiana tamintsika teo. Mario tsara ny tsindrim-peo amin'ny hoe lalana. Fa lalana ny betsaka ao fa tsy lalàna. Ray ihany ny hoe lalàna ao. Pasin'izay ny lalako, ny lalàna, ny lalanao fa tsy lalàna so manao tsinjery sika. Dia jereo tsara fa amboary ny lalan'i Jehova. Dikan'izany dia hoe amboary ny fiainantsika manontolo.
ny fotsika amboary ny fiainana andavanandrotsika mba handihana ny tompo anana ny fahefana mba tsy ilazana hoe hitsakitsahany mba hanana ny fahefana manomboka ny fibebahana makeo amin'ny fanetretena dia maka amin'ny fiovam-piainana io efa naverimberina tamintsika foana ao anatin'izao volana martsa fiantson'ny tompo amin'ny fibebahana izao ny fibebahana fiekena fadiso fanetretena sy fangataham-pahamelana fandraisana famelan-keloka ary fiovam-piainana izay no hoe amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalakaliany ny fiavonavonana aravony izay moa zany mba nanaovana sary kely hoe koa lasa rehefa manamboatra lalana dia aravina daholo aloha ataovy ny terrassement tototoy sy torotoroy mba hipetraka tsara tena zany mihitsy ny fibebahana tena hoe torotoro ianao hitsakitsahanao ianao tena hoe torotoro ianao ohatrany rehefa mieritreritra fibebahana zany sika dia mba ataovy tsara an-tsaina zany hoe mitrongy fanaovan-dalana trongisina daholo ty rehetrarehetra ty aravina mba hilamaka tsara rehefa avy eo mbola tsindriana mafy tena torotoroan'ny bilodozera mihitsy ny fonao ho tonga amin'ny fibebahana marina amboary ny lalan'i Jehova ny fiaikena fadiso fangataham-pahamelana fandraisana ny famelan-keloka amin'ny finoana fiovam-piainana inona ny hevitry ny hoe fibebahana mialoha ny andraisana ny filazantsara nahoana no ilaina ny fibebahana alohan'ny andraisana ny filazantsara Jaona mpanao batisa dia niantsolona amin'ny fibebahana ary nampiomana ny fahatongavany Jesoa Kristy fibebahana no vavahady manokatra ny lalantsika handray an'i Jesoa manokatra ny fandraisantsika ny vaovao mafaly na ny filazantsara io le ambaran'ny tompo hoe sady lazaintsika ao mivavaka eo mba ho tany lolaka aniriny ny teninao ny fonay raha tsy misy fibebahana marina sy ho tafatoetra ny faneketsika ny tenin'Andriamanitra manatony sika dia mandray famelan-keloka sika miavana amin'Andriamanitra sika tafahoana amin'Andriamanitra sika miresaka amin'Andriamanitra sika mandray ny tenin'Andriamanitra isika raha mbola misy hevitra mampisaraka amintsika amin'Andriamanitra tsy mbola nisy ny fibebahana marina dia tsy hipasy ny tenin'Andriamanitra tsy ho tonga tanolonaka ny riny ny tenin'Andriamanitra ny fontsika izay ny antony hoe fibebahana aloha mialoha ny fandraisana an'i Kristy Jaona mpanao batisa vao Kristy ohatrany hoe rehefa te handray vahiny manakaza izay ny voasoratra eo ambany eo fa ohatra pratika rehefa te handray vahiny manakaja sika dia manadio sy maninona aloha mikarakara manambomboatra ny rehetrarehetra hatrany atokotany aloha hoe ho avy ony matoa izy mampiomana dia mila fikarakarana fiomanana fanadiovana tsy alao ho hitany eo lalana ratsy be io dia ohatran'izay sika mibebaka fa ho avy ny tompo inona no mahasamihafa ity dia somary lalindalina inona no mahasamihafa ny batisa ny Jaona sy ny batisa ny fanahy masina ambaran'ny Jaona eto mantsy amin'ny 9:9 fa ahoana ho izy izaho efa nanao batisanareo tamin'ny rano fa izy kosa anao batisanareo amin'ny fanahy masina ndao ary mba hahenony sika inona no fahasamihafan'izany hoe batisa ny Jaona sy batisa ny fanahy masina
universel angamba esorintsika kely satria tsy dia izay ny dikany fa le faharoa ny teneninao. Ny batisan'i Jaona dia ivelany famantarana hita maso, izay ny fampianarantsika fiangonana. Ny batisan'i Jesosy dia misy zavatra lalina any anaty, zavatra any anaty tsy hitany masontsika, fanahy masina hoy izy. Dao azitsika fampianaran'ny fiangonana ahoana eo amin'ny batisa dia maninona ny fanahy masina? Zany moa ary ny Jaona totra miandry keliko fa ahoana? Zaho i Jaona batisanareo amin'ny rano fa ilay avy aoriako anao batisanareo amin'ny fanahy masina. Miandry kely ny anazy azavao mora hay kely zany, mora azavainy zany. Le vanim-potoana fotsiny zao mantsika efa miaraka eo ny vanim-potoana ny fiangonana sika zao fa tia vanim-potoana ny Jaona mpanao batisa sy Jesosy ilay nilanelana enim-bolana. Ny asa aloha i Jaona nanamboatra ny lalana, izay vao tonga Jesosy. Fampianaran'ny fiangonana raha mijery ny asan'ny apôstôly sika misy roa ny trangan-javatra, ny amin'ny tranga ny fanahy masina sy ny batisa. Misy batisa dia fanahy masina, fa misy olona natao batisa dia hoy ny fanontanian'ny apôstôly hoe efa nandray ny fanahy masina ve nareo? Tsy henonay koa ny raisiny zany na tsy nydraisiny. Dia nivavaka indray ny apôstôly ary nametra tanana taminy, tsy nanao batisa intsony fa nametra tanana taminy dia nandray ny fanahy masina izy. Izay ilay hoe baiboly manontolo. Ho an'ny fiangonana sasany dia hoe atao batisa na olon-dehibe, izay ilay hoe batizo, ary miaraka eo ny fanahy masina miteny amin'ny teny tsy fantatra. Fa rehefa mamaky ny baiboly manontolo isika, raha miteny ohatra ny tandapa etiopiana indro rano, voambolana hoe rano eo dia tsy reny rano be, tsy hoe ndeha ho any anon'ny Jordana, fa rano, indro rano, izay neto rano fotsiny, dia inona ny mahasaka anazy atao batisa? Ny batisa zao zany ao amin'ny asan'ny apôstôly dia mety hoe rano be, mety hoe rano kely. Izay ilay hoe baiboly manontolo, ka tsy voatery hoe tsy maintsy atsoboka. Tsia, ny rano araka ny filazana mantsika famantarana zavatra ivelany amin'ny fiovanao, amin'ny fibebahana. Ny batisa izay nataon'i Jesosy, batisa ny fanahy masina, dia mikasika ny fotsika, ny zavatra any anatsika, ny fiainana anatsika lalilany, izay hibaiko ny mombantsika manontolo. Dia izay no fahasamihafana. Indray aloha zany dia Jaona mpanao batisa nanao ny batisa amin'ny rano, ny anankiray Jesosy no ambara fa manao batisa amin'ny fanahy masina. Ao amin'ny baiboly izy voalaza teo fa misy taona tsy tsarony natao batisa fa nandray ny fanahy masina izy, dia nivavaka indray ny apôstôly ka nametra tanana taminy fa mario tsara, tsy nanao batisa intsony. Io zany azotsika entina manoloana andreo antoko-pivavahana sasany izay milaza amintsika hoe antsy netiny fa atsoboka ary miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Batisa tsy hoe andao indray zany ianao lemana andre mandeha na atsoboka, tsia efa vita batisa ianao, ampy izay. Mbola tsy tena nahatsiaro ianao fa nandray fanahy masina, mivavaka dia maninona? Tsy andro pentekosta fa omeo ho an'ny fanahy masina. Na izao ary ianao mbola tsy nahatsapa mihitsy hoe efa nomen'Andriamanitra fanahy masina tokoa ve aho, ohatran'ilay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly, dia mivavaka ianao tompo omeo ho an'ny fanahy masina. Hoy Jesosy, ianareo na dia ratsy aza mahay manome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy mainky avy any rainareo izay any an-danitra no hanome anareo ny fanahy masina. Io angatahana io dia tonga fa tsy mila hoe fihetsiketsehana be. Rehefa vonona ianao handray ny fanahy masina, mibeba dia angatao ny fanahy masina. Batisa ny rano, batisa ny fibebahana, nataon'ny Jaona mpanao batisa, batisa ny fanahy masina,
ataon'i Jesosy tena mikitika ny atofonao ny fiainanao andavanandro manjary hiasana izany fanahy masina zany. Batisa amin'ny fanahy masina avy amin'i Jesosy tena hoe fanovana anaty. Misy ny fitarian'ny fanahy masina ho antsika izay efa nandray ny fanahy masina zany dia io fanahy masina io no mitarika antsika amin'ny fiainantsika andavanandro ary vavaka fanaontsika mandrakarivana hoe Jesosy tario amin'ny fanahy masina mifandaharam-potoanako androany aza mafoina mahasaraka tsy isy Jesosy hitantananao intsony hoe iny ny tanan'i Jesosy fa ny fanahy masina no mitarika antsika amin'ny izay rehetra ataontsika. Dia io vokatry ny batisa hitantsika teo amin'ny famantarana amin'ny rano ataony ny fiangonana ao amin'ny teny fanorenana batisa moa dia misy an'ilay kolosiana hoe ny famorahana tsy natao tanana fa nesorana ny tenany nofo. Ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra ao amin'ny Galatiana indray, zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy ka na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika, andevona tsy andevona, lahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Izay asan'i Kristy manokana ampatsivona ao amin'ny teny fanorenana batisa izay no ambaran'ny jaoneto hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina. Misy famorana tsy natao tanana, misy asan'Andriamanitra tsy tsaroantsika mihitsy any anatintsika any rehefa eo amin'ny batisa isika. Dia izay ilay hoe amin'izao fotoam-piangonana izao azafady fa ohatrany mety tsy nitoy rehefa nazavana. Amin'izao fotoam-piangonana izao dia miara-dalana ny batisa ny jaonina, ilay famantarana hita maso hitantsika rehefa misy atao batisa sy ny batisa ny fanahy masina ataon'i Jesosy araka ny teny fanorenana famorana tsy natao tanana. Omeko fo vaovao ianareo ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo. Ezekiel zany. Dia izay ravana ny tsara ho fantatra. Ity fanazavana ity zany niankina amin'ny andininy fahavalo dia azontsika entina tsara manoloana izay mety ho fampianarana mandondona antsika ka mahatonga ny finoantsika mety tsy tombona tsara. Na sanatria sika ka efa atao hoe vokiandro teo amin'ny finoana ve sa efa nandeha andro maro, taona maro teo amin'ny fanarahana ny Kristy, raha koa tabaisiny olona ka malemy ny fahafantarantsika ny atao hoe batisa dia mety ianao ilay hoe ohatra sanatria ny olom-boafity aza dia ho voafita noho ny soratra masina. Ianao ilay hoe iny falazana ka ny andrano tapahana tampoka teo. Fa mila matanjaka sika mahafantatra hoe tsia batisa dia izao famantarana izay nataon'ny jaonina mpanao batisa ny amin'ny rano fanadiovana ny amin'ny fibebahana ary ny amin'ny fanahy masina dia asan'i Jesosy tsy hitanao ferana, tsy hitanao maso, mikitika ny any anaty any. Io zany na zaza io na lehibe io na inona ny batisa dia marina fa atsoboka tsy teteny any atsoboka manontolo. Fa raha mamaky ny asan'ny apôstôly sika dia misy ao ny karazana rano be, misy ao karazana rano kely. Raha vao nivoaka ny fonja ry Petera dia ahoana ny natao tamin'ny mpiambina fonja, natao batisa izy dia rano taiza ary eto-tany Jordana. Misy olona rehefa manao fivainina masina dia hoe ao ary aloha ataovy batisa eto koa fotrany eto zany masimasina koa diso be. Fa vita batisa ianao na rano na nakotsany akanjonao na zara rano tetehiny sendra voarain'ny pastera efa rano iny dia rano iny. Rano nalaina taiza-kony ty mihitsy ny rano avy any Israely anaovana batisa ny zafikely fa za vao tonga maly tsisy an'izany. Nisy an'izany teto tamin'izao vanim-potoana iainantsika izao fiangonana teto Antananarivo avy any Israely ny dadabe an'ilay zay teneniko izay mihitsy dadabe an'ilay zaza dia nitondra rano avy any izy tia ondry pastera ny atao ny anaovana batisa ny zafikely ny rano avy any Israely. Dia zany dia miteraka olana satria ilay dadabe zany rano avy any Israely fa tsy rano tatsy amin'ny paompy atsy atokotany nge io ny alaina ry zanak'Andriamanitra.
so dia velonareo ranontay fa ny asan'ny fanahy masina le ao amin'ny vavaka batisa dia hoe rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana izay le vavaka eo amin'ny batisa ny fanadiovana anay dia izay fa tsy misy hoe rano aviaiza dia masina kokoa na rano ahoana dia ndeha ilomano mihitsy fa aza atsoboka izy izay ndray saika tao foron'ny olona milomano mihitsy fa tsy mitsoboka fotsiny dia manan-karena be manana piscine eny ary hatreo ny fotoanantsika hivavaka isika misaotra Jesosy tompo noho ny fahafahanay niaraka taminao tamin'ity fiarahamandinika soratra masina ity nanomezanao anay ny fahafantarana ny filazantsara araka ny marika amin'ny ambangivangony ny fitarihanao anay hitodika aminao tamin'ny alalan'ny tantara ny fanompoany Jaona mpanao batisa meo anay ny fanetretena ny fifehezantenany ny fahavarany amin'ny asa fanomponanao mba omeo anay izany toetra ny Jaona mpanao batisa izany mba omeo anay koa ny fombebaka marina ny fahavononana amin'ny fiainam-baovao ao aminao Kristy ny fahatakaranay tsara ny hevitry ny batisa dia mampiorina ny finoanay tsy ho azozongozonina satria ampoanay ny fibebahana natao teo anatrehanao ampoanay ny mahalala fa efa nanefy anay ianao nanome anay fo vaovao ianao hoentinay miatrika ny fiainanay andavanandro anananay fiainana vaovao ary izoranay amin'ny lala marina araka ny sitraponao dia indreo ary tompony tsirairay avy aminay reto ento amin'ny tanam-pahasoavanao ka hialo avy amin'ny fanahy masina amin'izay rehetra kasaina atao mba ho fijoroana vavolombelona handraisam-pitahiana ary ho voninay trao ny zavatra rehetra mbola hitsidika ny firenenay ianao eo am-panarenana ny rava vokatry ny andro ratsy ny rivo-doza eo am-piatrehana izay mety ho fahavoazana samihafa ary ampahery indrindra ny kristianina traboiny ianao dia ampahery koa ny fiangonana anjary ho tananao hitondra famonjena sy tohana ho an'ireo trapavoazana dia matoky izay tompo fa ho ambenanao ny finoanay tsirairay avy ho ambenanao ny fiainatokantranonay sy ny ankonanay ho ambenanao aritra hatramin'ny farany izahay satria efa nahita ny lala marina ao amin'i Jesosy Kristy rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra meo anay ny izay nasahaza ao anay ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raiso ny tsodranotonona amin'ny anaran'ny tompo ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro ny tenanareo sy ny anareo ary ny fanahinareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin'i Jesosy Kristy tompontsika mandihana amin'ny hery ny faherezana amen. Ho an'Andriamanitra ireriany ene ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.